tsy hanangona spectateur ny ataoko eto fanangona olona samy joro amin'ny firenena. Androany isika dia resaka momba ny karana. Olona vetana mianana kely anankiray reriny tonga etỳ Madagasikara miady ho an-tanintsika. Dia lahy mangina fotsiny lahy mikombom-bava satria mbola misy hohanina ny androany tsisy raha ilana izany. Alaivo sara tsaina hoe ireo karahan'ireo efa napetrantsika, efa navelantsika mipetraka eto Madagasikara, mandraha raha eto. Tsy navahantsika izy, navelantsika ho toy ny malagasy. Dia nafara indray ny avy amin'ny manaraka dia nibetsaka izy teto Madagasikara. Dia satria izay mangina volamena ozy izy nitolo dia tsika malagasy koa tia vahiny be dia navelantsika ny maro ihany zareo teto, tsisy fandraisana indray. Mazava ho azy tsy maintsy ho tonga amin'izay ireo olona farak'izay tia tena. Alaivo sara tsaina hoe eto Madagasikara lahy dia lahy manofa tany amin'ny karana. Ny tany rehetrarehetra eto Madagasikara efa presque ny karana daholo. Dilanina sy ny tiarerina sany tena izany teto Madagasikara dia ny lahy gasy ilay olona gasy kely miady ho an-tany zanakely indray ny asila. Dia ny lahy gasy kely indray ny adversaire lahy izay mandroso dia finganina, izay miady an-tany zanaka mavoiny, izay mitondra fampandrosoana elonana. Mianatra ny tanabasy lahy dia gasy indray ny aripaka. Mianatra momba ny ekônomia lahy dia gasy indray no angalarana lahy. Mbola veriko foana hoe izaho dia mbola eto foana ary mbola hiady, mbola hoe ny akianja raha ilaina. Raha toa ka tsy misy ny fandraisana ndraikitra ny amin'ireo karana eto Madagasikara izay manao ny tsy mety ireo. Tsy ny karana rehetrarehetra fa ny karana izay manao monopole eto amintsika izay manakeza ny harem-pirenena sy ny fahefa-mividy ny vahoaka. Ijoro raha toa ka tsisy ny fijerevana manokana, ny fifehezana vidim-bokatra eny Anosy be ohatra, ny mividy volamena fa mivarotra volafotsy eny Antaninarenina, ny halatra be vava ataon'ny opérateur téléphonique eto Madagasikara, ny fanangonana ny tany sy ny harena voajanahary eto Madagasikara, ny fametrahana ny pion andry zareo amin'ny fitondrana. Mila fantatr'ireo karan'ireo eto Madagasikara tsika tsy azo anaovanavana foana ohatr'izany eto, tsy fampisehoana hery eto Madagasikara. Tsisy vahiny miseho milay be any an-tranon'olona izany e. Ka manentana antsika malagasy rehetrarehetra mba hijoro mba mitenena amin'izay. Ianao io mbola afaka mihinan-kanina androany fa ny zanakao tsy hihinana ninina intsony. Be da be ireo influenceur miresaka ny amin'ny boycott ny amin'ny opérateur izay tsy ho tononiko. Manentana anao amin'izay raha ohatra ka maresy lahatra anao zay, fa raha ohatra hoe tsy maresy lahatra, raha ohatra hoe mbola mety, mbola milamina tsara ny fampiasana anazy dia toy izany aloha tsisy vedy. Misy menace tena réel eto Madagasikara dia ny lahy ny intérêt kely lahy io foana. Foaza amin'izay rangaha. Na rehefa tsy fo koa tsisy vedy fa aza mifanaitra fotsiny rehefa fotoanany tsy fediana intsony. Nday le retsy. Dites-moi, si la liberté d'expression est un droit constitutionnel garanti à Madagascar, pourquoi est-ce qu'on se sent obligé de quitter le pays pour ne pas risquer d'aller en prison, pour dire la vérité, pour informer des gens sur ce qu'il se passe réellement? Pourquoi Dylan a été arrêté? Si je résume bien ce qui s'est passé, Dylan a exprimé des faits, des personnes un peu trop riches ont porté plainte, et puis ces plaintes ont été prises au sérieux. Comme si à Madagascar, il n'y avait pas de plus grande priorité que d'arrêter un influenceur franco-vietnamien qui n'a fait de mal à personne. Encore heureux qu'il soit sorti. Est-ce que ça veut dire qu'on doit recommencer à se taire juste parce qu'on a peur de se faire arrêter par les mêmes personnes qui nous ont empêchés d'arriver jusqu'au 13 mai? Je vous rappelle que pour en arriver là, il y a au moins des dizaines de personnes qui ont perdu la vie. Autre chose aussi, arrêtez de faire des amalgames. Arrêtez de parler d'OPK. C'est pas tous les karanas du monde qui exploitent nos richesses. D'ailleurs, c'est pareil pour les Chinois. Faut pas tous les détester juste parce qu'il y en a certains qui font des trucs pas nets. Par exemple, je vais pas mettre dans le même panier les Chinois qui exploitent les mines et le Chinois qui a créé TikTok. Naray vaovao ora vitsivitsy lasa izay. Misy namana atao hoe influenceur manana ny maizaza i Dylan Silva. Izay efa malaza moa izy raha eto amin'ny tambazotra tserasera indrindra ho eto Madagasikara. Namoaka vaovao izy makasika ny resaka sinosy karana. Ny resaka karana moa ny tena nasiany resaka. De arrêté voasampotra. Zay moa raha ny navoakany ao amin'ny compte Facebook-ny ora vitsivitsy lasa izay. Ny resaka karana tompoko raha ny tena marina de efa fantatsika rehetrarehetra fa mividy mpitondra. Mividy mpitondra. Niza mpitondra de vidiny zalahy ankoatra n'ilay mpitondra zay tena nanana mokondohany tsy azo ny vidiana. Izay naongana tamin'ny 2024. Ao. Mividy mpitondra zalahy
resaka mission commercial no tena mission reny aty amin'ny firenena andalam-pandrosonoatran'izao. Eny tompoko, resaka varotra fa ny ao akoatran'io, ny vidianana mpitondra dia ny mba hafana manao fanondranana tsokosoko, arena sarobidy toy ny vatosoa, ny volamena sy ny karazany etsetretsetra. Miafan'izany fa tsara raha fantatritsika hoe inona ilay réalité. Ao ambadik'izay ny fividianana tany tsara-drariny, zany hoe na tany na gasy miborne titre vidiny zala satria miliara no mikaonty de azony miala maina daholo izay eo ambonin'ny tany rehetrarehetra. Ilay fahafahana maneho ny marina ny tena ilaina fa tsy hoe fahafahana maneho hevitra nefa hevitra limité. Samy teo ane hevitra ane fa le tena réalité ny tsara raha avoaka satria iny le tena ilaina ho avoaka. Eo andrenivohitra fanotorana tany eto seroa fananganana tsy araky ny tokony ho izy ireny lay ataony zala. De ireny le fividianana mpitondra mba hafana manao an'ireny rehetrarehetra ireny. Hitatsika zany miparitaka eto amin'ny tambazotra tserasera fa isika gasy tsy mahasahy mamoaka satria matahotra. Ny famatsiana vola amin'ny fanonganam-panjakana ohatra hoe tamin'ny 2024 tsy tanteraka ireny raha tsy misy miliara izay atotony zalamba nanonganana n'ilay mpitondra nanana ny maizy azy zay saika hamokotra n'ilay kolokolo ratsy eto amin'ny firenena. Iny moa izy dia niongana ihany le mpitondra dia zao isika voavidiny zalany mombamomba antsika hatramin'ny ati-dohantsika voavidiny zala. Io miady ho an'ny famoahana ny fahamarinana io ny mila hidivantsika malagasy raha i Colonel Mikael filoha fanavaozana ny Repoblika. Tompoko, sary bakolo io no eo ary ny tena tokony ataony eo dia amahan'ilay urgent aloha ilay tena mamporotra ny malagasy fa raha novarafitra tsy olona ohatran'io ny havita novarafitra zany. Olona tsy niomana nitondra firenena io ary tsy niady tsy nitolona i Colonel Mikael no hoe hanovarafitra na hiady ho an'ny rano sy jiro. Tsy nitolona zany i Colonel Mikael fa efa izy any hoe iza no atao filoha hitondra vonjimaiky aloha dia hoe ataovy militaire eo. De izy ne azo napetraka teo fa tsy izy tsy mokondohany niady teo. Haoka zava ny resaka. Tsy mokondohany Colonel Mikael niady teo. Fa isika malagasy no ny fo nefa isika mbola tsy tena mifo raha tsy miady ho an'ilay famoahana ny marina. Betsaka be ny zavatra mbola tsy normal ao amin'ny fitondrana ambony eo zao ary tsy Colonel Mikael no atenaitsika anao an'izany fa isika malagasy ny mila mametraka mpitondra manana mokondoha ary mbola manana mokondoha mafy lavitra noho i Ibrahim Traoré. Afaka nova toe-tsaina, afaka nala fantrana, afaka metraka stratégie, afaka maniolana point par point. Tsy olona tsy manao inona ohatran'ny Lazare Zafiarson fa iny atambary izy mandeha dia milaza novarafitra avec théorie. Kitapom-bazakanao vidy olona manana relation amin'ny manodidina rehetrarehetra indrindra amin'ny firenena rehetrarehetra, olona ouverte ny afaka hipetraka eo fa tsy olona ohatran'ny Colonel Mikael izay aveny amin'ny faritra tonga dia hiakatra eo amin'ny firenena tsy manana kapasité amin'izany izy fa vonjimaiky izy no eo. Na izy ara mbola sokosokiriny zalawa dia tsy manana ny tena foto-keviny. Zay angamba aloha fa mamaika kely dia rarosoantsika rehetra. Afinaritra ity anio ity. Mbola toy an'ilay resaka sinoa karana manjakazaka eto amin'ny firenetsika. Zao ny mpitondra no fahavalon'ny firenetsika. Io ihany ilay hoe mila manova toe-tsaina isika, mila manova fomba fijery isika, mila manova rafitra isika. Fa raha ny zava-misy teo hatramin'izay dia zao. Matony sinoa anankiray tonga eo amin'ny ambanivohitra anankiray ka afaka manao izay tiany atao eo, manao exploitation, mandroaka olona, mandrodana tranon'olona dia maninona? Misy accord politika, misy mpitondra politika, eny fa ny filoha mpitondra antsika mihitsy no manao accord mafy dia mafy amin'ireo satria maninona?
manome vola be ireo. Matoa an'iny sinoa e, manao akôro ara-diplomatika, politika, ekonomika amintsika malagasy de tsotra. Ny matière première rehetra de zay le izy matoa reo sinoa reo manjakazaka, de maninona ilay mpitondra antsika mihitsy no efa voavidy. Ilay mpitondra antsika mihitsy no tsy maintsy mijoro miaro anareo ihany koa satria mandray vola. Ao, ho antsika rehetrarehetra ambanivohitra de andao sika ifidy ametraka mpitondra vonona hiady hiaro ny firenetsika amin'ny alalan'ny tsy fitiavam-bola. Ao, ohatra hoe mifidy olona ray zao sika de apetrakatsika izy eo amin'le fitondrana, de rehefa omendry zala miliara izy de mahita an'iny amin'ny masony de tavela izy zay. De maninona lasa tsy atokisatsika, tsisy an'izy atokisatsika, tsika eny te fa nanana mpitondra niaro ny firenetsika. Fa maninona lasa ilay sinoa, lasa ilay karana nanotona vola be nanongana an'le mpitondra. De zao tsika miara anaty rano mianakavy, miraro soa antsika rehetra.